Falmerabatsika irehetra indray amin'ity andro anio ity izay mbola omen'ny Tompo a. Dia manonona fedanan'ny Tompo amintsika rehetra izay tonga eto a, dia izay manatrika ihany koa amin'ny alalana tambazotra. Dia bonanio an'izay mbola tsy narabaina. Saotra ny Tompontsika mbola ao tsara ve aloha ianao e. So dia izaho misaotra ny Tompo nefa ianao tsy ao tsara. Saotra ny Tompontsika mbola manana fotoana ahafahana mifampizara indray a amin'ity andro anio ity a. Dia mino isika fa misy zavatra indray ho ataon'ny Tompo amintsika, androsoantsika misy kokoa hatrany ao anatin'izao tontolo a fanompoana azy izao indray. Amen. Dia androany isika hifampizara tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity a, arak'izay hitaritan'ny Tompo atsika tsirairay avy. Dia ny zavatra hifampizarako aminao androany a, dia karazana réflexion kely fieritreretana. Fifampizarana le izy fa mino fa ao anatin'le izy dia misy zavatra ho tenenin'ny Tompo aminao. Tamin'ny maly angamba na tamin'ny maraina teo, tsy tegna tsaroko loatra le fotoana, fa nisy zavatra izay nandalo tao am-poko sy tao an-tsaiko kasika n'ity fiarahana amin'ny Tompo ity a. Dia mialatsiny aloha fa sady mijery réglage kely a. Ao anatin'ity fiarahana amin'ny Tompo ity dia ny zavatra izay nandalo tao anatin'ny foko sy tao anatin'ny saiko dia izao hoe misy zavatra mila mazava tsara ny tontolo fiarahana amin'Andriamanitra. Taloha moa zany tao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra dia voafatotro ny karazana fieritreretana izay hieritreretantsika araka ny fomba mpivavahana izay efa samy noraisintsika tsiraray avy tany amin'ny toerana izay nisy antsika tany a. Dia ny fiorenany finoantsika dia tahaka izao hoe izay ataontsika no amonjenantsika. Zany hoe na iza izy dia manana fotom-pisainana ohatran'izay daholo. Izay rehetra mieritreritra n'izany fandovana lanitra zany a, izay rehetra mieritreritra n'izany fiainana mandrakizay zany a, izay rehetra mieritreritra hoe misy fiainana ao ambadiky ny fahafatesana natao ary hoe tsy fivavahana kristianina fa na fivavahan-drazana io a, na fivavahana avy any antsinanana io a, na fivavahana vaiza io na fivavahana vaiza. Dia ohatran'izay daholo ny ao am-pon'ny olona sy ny ao an-tsain'ny olona, eny hatramin'ny judaisme izay fototry ny kristianisme aza dia izao hoe izay ataon'ny olona no jinjainy. Izay manao ny tsara dia mijinja tsara, izay manao ny ratsy a dia ratsy tahak'izay ihany koa no jinjainy. Raha ohatra ianao ka ny fivavahana rehetra ohatr'izay daholo raha teo any an-danitra ianao a, eto ambonin'ny tany ianao mila manao ny mety. Le mety moa zany avy eo amin'izay samy manana mety aminy. Dia mitondra ny mety ny Islamo, dia mitondra ny mety amin'ny judaisme, mitondra mety amin'ny kristianisme, mitondra mety amin'ny fivavahana rehetrarehetra. Fa ny teboka hitovizan'izy rehetrarehetra dia izay izy ataonao a, dia izay ihany koa no mivaly aminao. Fa androany a, ho an'izay tsy malala dia ampafantatra, ary ho an'izay malala dia ampatsiahy a. Fa raha ny asa ataontsika no hovaliana amintsika, dia hoy ny tenin'Andriamanitra manambara izay ntenen'i Paoly hoe tsy misy marina na dia iray ary tsy misy manana ny voninahitran'Andriamanitra. Ny ety ivelany azontsika ambomboarina, ny mijangajanga manao firaisana ronofo azontsika ambomboarina, ny tsy miteny ratsy azontsika atao, ny tsy mangalatra azontsika atao, ny tsy manao kolikoly azo ezahana, afaka ezahana zany. Ny olona any an-dafy tsy manao kolikoly, ny eto Madagasikara sy manerana ny Afrika no efa zatra an'izany. Tanana zatra mitsotra dia tsy mety mivokona tsony, na tanana zatra mivokona tsy mety mitsotra tsony, mitovy ihany. Fa ny an-dafy tsy solana aminy zany tsy manao kolikoly zany, tsy fiainana zany, fa eto kolikoly fiainana. Dia any ny afafy le izy. Ozy ako hoe zavatra ivelany toy izany no haitsika atao, azontsika kontrolena. Fa raha tena hiditrisika amin'ny antsipiriany atao hoe fahotana sy ny zavatra izay tsy maintsy atao hatongavana an'izany lanitra izany, dia azonao vakiana ny
Mateo 5 sy 9 izay iresahan Jesosy mikasika ny parametra vitsivitsy, fepetra vitsivitsy fotsiny sy ny teny zavatra betsaka izy. Fa vitsivitsy fotsiny resahany ao anatin'ny Mateo 5 hoe ohatrany ahoana avy ny interprétation Jesosy Kristy, ny lalàna tena izy. Ary zay ny tenenany tamin'ny vahoaka fa somary tsy azon'ny olona loatra ny dikan'ilay izy rehefa niteny izy hoe ataonareo fa handrava lalàna va hozy izy, tsy handrava fa hanatanteraka. Inona ny dikan'ilay hanatanteraka? Anao ampiakatra azy amina perfection. Zany hoe le lalàna zay nomena dia lalàna ifehezana ny zavatra ivelany fotsiny aza mijangajanga. Tsy haiko moa raha efa niresaka teto ana tany amin'ny formation au ministère na mpianatra hoe natao hoe tsy mijangajanga nge amin'ny didy folo amin'ny boky ao anatin'ny baiboly, natao hoe tsy mijangajanga nge dia tsotra be, tsy manambady vadin'olona, tsy miaraka amin'ny vadin'olona. Natao hoe tsy mijangajanga ao anatin'ny didy folo dia tsy manao firaisana amin'ny vehivavy jange. Fa ny Israely nahazo autorisation, tsy nanana olana amin'izany Andriamanitra maka vady 2, 3, 4, 5. Tsisy olana tamin'Andriamanitra zany fa fijangajangana voasoratra ao dia zay. Dia tonga amin'izay Jesosy mitondra ilay izy à la perfection amin'ny fahataterahana. Dia niresaka amin'izay izy, dia nanambara zavatra toy izao hoe zay rehetra mijery vehivavy amin'ny masony nge ka mila azy ampony dia efa nijangajanga tamin'ny sady. Dika zay zany vao mijery fotsiny, reny mikotikoty reny efa nijangajanga daholo reny. Le manao fihetsika rehetrarehetra reny, le mipipi maso reny, jangajanga ny anarany reny eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy zavatra vao miova ao fotsiny fomba fijerinao io. Tonga dia efa misy radara mipetraka. Raha zay zany ny sainy, lafa lasa misy kosena zany ao, ray zay, 2, 3, 4, 5. Tonga amin'izay vaninandro farany hitsarananao jerena ny dosie. Andriamanitro, vady ray ihany ngeny mba nanaovako firaisana ranofoko ahoana reto dossier be anao reto. Voavoaka fotsiny mbola tsy niresaka zavatra hafa fa fijangajangana fotsiny. Avao ny dossier anjely ohatry n'iny ny ateviny. Andriamanitro fa oviana avy zany. Avoaka indray famonoan'olona. Ahoana hozy Jesosy? Voalaza hoe aza mamoan'olona. Fa zay rehetra mana fotoana ny rahalahy dia efa namoan'olona. Avoaka indray ny dossier famonoan'olona ny rahalahy. Andriamanitro zange mbola tsy nikasy tanany, namelaka tamany ary mbola tsy nataoko. Ka ahoana ty dossier be izay entinao eo anatrehako ty? Dia Jesosy laza zange fa nilaza fa hitondra perfection amin'ny lalàny, hampafantatra anareo ny tena atao hoe famonoan'olona marina fa mana fotoana ny rahalahy dia efa mamoan'olona. Ary nizy zany izy ianareo miteny amin'ny rahalahynareo hoe fokelahy. Fantatrao dika za fokelahy, mety mbola tsy niteny fokelahy ianao hatr'izay ny ainanao. Fa vao miteny ianao ty tena adala mihitsy. Zany dia tsy hay. Dia efa nanina ianao zay? Namoan'olona ianao zay. Dia avoaka ny dossier anao famonoan'olona. Io indray zany ny manaraka. Zay te hanamary tena rehetrarehetra, zay te hilaza fa ny olona rehetra dia mibaby sy mijinja zay nataony, io indray manaraka. Izy indray Jesosy niresaka, izy indray le mbola te hanamary tena manaraka. Izao indray ary manaraka. Omeo zay rehetra mangataka aminao, dia azo loza mihodina zay rehetra taisy sambotra aminao. Dia lazao fa tsisy mpangataka nandalo tamin'ny ianao niakatra taty. Dia inona nataonao teo anatrehany tsiraray avy amin'izy rehetrarehetra? Ka aloha tsisy manaraka. Dia manaraka amin'io tsy haina amin'ny 2053 na 2075. Fa zany ny fiainantsika. Ary reny rehetrarehetra reny dia nentin' Jesosy teo anatrehany ireto Israely sy fariseo ireto ilazana amin'zareo fa ianareo tsisy marina zany na ny ray ary. Nareo eo anatrehan'ny tempolo nareo miresaka sy mivavaka hoe Andriamanitro za dia le mpanao an'izao, za le tsy mba manao an'izao, za le tahaka an'izao, za mandoa ny ampafolo zao, za mandoa. Fa tsisy marina zany ianareo eo anatrehan'ny raiko. Ary tsisy marina zany ny zavatra rehetra zay ataonareo. Ary tsisy olona vonjena amin'ny fahamarinana ny ataony sy zay metimety rehetra ataony. Tsisy olona vonjena amin'ny asa ataony. Ozy andry mandeha rehefa nisokafan'ny tompo masoko. Amin'izany atao hoe tsy fahamarinako izany. Za koa mantsy tena mba niezaka mihitsy tao anatin'izany fiazakazahany zany. Dia nihevitra ny tenako fa masina, nihevitra ny tenako fa mba manao mety, nihevitra ny tenako fa mba tena mandeha amin'ny lala mahitsy. Fa sokafan'ny tompo masoko indray mandeha. Dia hoy ahako ny resaka Andriamanitro, raha midimy ariva ny diovinao tanteraka fahotako nanomboka tamin'ny fahaterahako mandrapatonga ny anio amin'ny 10 ariva. Ka amin'ny 7 ariva zany Jesosy Kristy zany no avy ao anatin'ireo adiny 2 reo. Tena manana dossier complet Andriamanitra hiampanganana hoe tsy marina io, tsy afaka niditra ny fiainana mandrakizay io. Tao anatin'ny 2 ramonjy
dia ndao velarina sy hoalseho hoe ho anatin'ny projection inona avy niodina tao anatin'ny sain-drangah rangahy milaza fa marina io, rangahy milaza fa manao ny mety io, rangahy milaza fa masina io, dia ndao avoaka eo fa manomboka misy fisaintsainana ary volako tsy naveriny ihany. Rehefa misy fahatezerana nge ihany mitsofoka anatin'izany. Ianao mandalo dia miampita io efa misy zavatra ngy mahatonga an'ireny e. Fa manina ianao tsy te ahita andrahanina. Ninina ka izy tsy inona zao ka na izy manina na izy maninona efa misy tsy mety eo midika azay. Eo amin'izay Andriamanitra mahita izy tsy azo amarino reto olombelona reto amin'ny zavatra nataony zany e. Anamartena ninona, ilaza inona, na fohy fananako rehetra ao amin'ny malahelo, nanao azo nanao azo tsisy dikany daholo zany rehetra zany. Dia hoy Andriamanitra ny resaka amin'izay satria tsisy afaka eo anatria amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Dia tsy maintsy omeko ny zanako latokana. Ary rehefa omeko ny zanako latokana dia io irery ihany no afaka manamarina atsika rehetra. Ka isika za voalohany indrindra dia tsy hamarinina amin'ny zavatra izay ataoko, tsy hamarinina amin'ny ezaka izay ataoko. Misy olona koa mamoriporina teoria tahaka izany hoe ianao zany rehefa teneninao izy aza manao zany vitanao zany rehetra zany tsy vitako fa miezaka. Fa tsisy fanambarana an'izany mihitsy hoe izay miezaka dia hiditra ny lanitra. Tsia ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy irery ihany ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany irery ihany. Rehefa azontsika izay zavatra izay dia zavatra hitantsika sy ny zavatra mety tafapetraka ao anatintsika dia misy zavatra anankiroa. Voalohany indrindra fatokisana, fianteherana tanteraka ny famonjen'i Jesosy Kristy. Ary fahatsapana tanteraka n'ilay assurance du salut amin'izay. Zara lasaina bavy tena niaina ny tahotra. Zany afahako mizara ary tena isorako an'Andriamanitra mihitsy fa zany nandalo karazana parcours be dia be mihitsy ny tao anatin'ny 5 taona niarahako tamin'i Jesosy. Fa niaina tao anatin'izany tahotra sy fanahiana foana zany aho hoe raha ny zavatra izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly sy ny fahatakarako ny zavatra rehetra voasoratra ao tena mbola tsy vonina ao any an-danitra. Saka ny tonga maraina mbola tsy vonina. Ny olona mihira vidy Jesosy maranata, za tsy sa mihira. Satria azoko antoka mihitsy fa ireo olona mihira ireo tsy mahafantatra ny zavatra izay tenininy. Fa izy dia mietrehitra fotsiny hoe vidy Jesosy maranata, zay tsy mijangajangy, zay mivavaka foana, zay tsy manao kitoto, zay manao rakitra, zay manao mpafolo-karena zay. Fa za tena nomeny tompo fahatakarana mihitsy hoe mandeha lavitra mihoatra noho izany fitsaran'Andriamanitra io. Ary Andriamanitra mahita ny zava-miafo ny fo rehetrarehetra sy ny miafina rehetrarehetra ny pitsopitsony rehefa fomba firesakitsika ireny. Rehefa ilay misy te hindrana dia hoe tsy te amea, tsy te amea. Fa efa fantatr'Andriamanitra zany hoe zay fa ho tanana izay fantatra zany. Misy foany dia misy arrière plan be dia be mihitsy ihany. Dia misy zavatra be dia be miafina ny anatiny ihany dia manomboka misy fisaintsay io indray ny antina indray zao ny tantarainy io. Zany ange fa loto raha lasana bavy tsisy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa marinina maimaim-pony izy rehetra noho ny afinoana an' Jesosy. Rehefa voarainao famonjen'i Kristy, ny asany ao anatin'ny fonao dia enao ny avesadanjany zany sy ny asarobidiny zany hoe tsy ny ezaka ataoko, tsy ny fandehanako mivavaka ako manompo manoka tena manao an'ity karazany zavatra rehetra tia. Fa eo anatrehan'izay zavatra rehetra tsy mahamarina reny rehetra reny, tsy mijangajanga manao firaisana ranofo itsy aroa, tsy mandangalanga isaky mihetsika, tsy mangalatra an'ity, tsy manao kolikoly fa tsy mahamarina reny rehetra ireny eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy bie, tsy tike afahako miditra ny lanitra ireny. Amen. Azonao ve alohatra eo tsy avy aminao ny famonjena. Raha ho avy Jesosy ndray andro iny amin'ny raha lanitra, tsy apiditra izy noho ny amin'izay nataoko, fa apiditra izy noho ny amin'izay nataony. Rehefa mijery ahy izy dia tsy le asa soa vitako sy ny asa tsara vitako no hitany, fa inona ny hitany? Ny rany manadio ny foko, manadio ny fanahiky, manadio ny saiko. Rehefa ho avy izy ndray andro any eto ambonin'ny tany dia olona vonina no hitany, olona madio no hitany, olona masina no hitany. Satria maninona no dioviny tamin'ny rany.
no sasany tamin'ny rany no amasininy tamin'ny rany. Ozy ny tenin'Andriamanitra milaza ny amin'ny Hébreu any hoe fanatitra ray monja ozy izy nataterahany nataony parfait ny olona rehetra zay hovonjeny. Fanatitra ray monja dia tateraka ny olona rehetra zay hovonjeny. Eto amin'izay tsika hiditra eo amin'ny tapany faharoa amin'izao afatra izao. Anatrehany zany zavatra rehetrarehetra zany dia mety ho alaim-panatsika ao anatin'ilay izy hoe satria efa vitan' Jesosy ny zavatra rehetra. Matsiaro mihitsy ny ako fa tatoatokoa ny meny tompo révélation kely mikasika an'ilay Romana toko fahenina iny hoe toy anota va isika itombon'ny fahasoavany sanatria zany. Tatsika zay efa maty amin'ny notahoana no velona amin'ny indray. Taloha zany ako mahazo an'iny fotsiny dia hoe tsy mitoy manota tsony zany. Fa sokafan'ny tompo kely masoko hoe fantatra hoe dikan'io itoy anota va isika itombon'ny fahasoavany io satria ny antony izy dia zao ao anatin'ny abetsahan'ny fahotana no misy ny abetsahan'ny fahasoavana. Azonao ve aloatra eo? Arakaraka ao anatin'ilay abetsahan'ny fahotana no posen'Andriamanitra au maximum mihitsy ny fahotan'ny olombelona. Tena navelan'Andriamanitra ary nataony fanampy mihitsy ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ary tonga ihany koa ny lalàna na abetsaka nampitombo ny ota zay ny antony avian'ny lalàna. Mbola tsisy ny lalàna ozy izy dia tsy ota ny ota. Zany hoe tsy faoty ny zavatra iny na dia ataonao ary. Ohatra tsotra ny tonga dia omeko anao raha ohatra eo tokotany eo tsisy plako hoe tsy azo hijanonana eo dia raha mijanona eo ianao dia tsy faoty. Azonao? Tsy manao fandikan-dalàna ianao. Fa rehefa misy plaky amin'izay eo ka mbola mijanona eo ianao dia manao fandikan-dalàna ianao. Azonao ilay izy? Mbola tsy nisy ny lalàna dia zay ataony olombelona tsy fijangajangana io zavatra ataony io. Azonao? Fa rehefa mipetraka ny lalàna hoe zao amin'izay ny atao fijangajangana dia fijangajangana amin'izay ny anarany io. Dia tsy mahazo miteny ianao ka taloha ty tsy zany ko fa ahoana ny novainareo lasa zany. Fa zay ny atao hoe lalàna dia ny ampy le fahotana be deabe dia lasa ny savovona be deabe dia rehefa ny savovona amin'izay le fahotana dia Paoly mihitsy ny dia natsapa hoe za tena fantatro daholo io lalàna io. Fa arakaraka ny tenenana hoe aza mitsiriritra mbola henoko be le fitsiririta nataon'ny bokin'ity baiboly ity dia miresaka zao hoe aza mangalatra an'le vady izy tsy mianalize izy any anatin'ny atodohany fa Paoly tena nafantatra mihitsy hoe za tsy mangalabadin'olona fa ny any ao anaty koa tena zy histoire ho azy histoire. Za tsy mangalatra zavatr'olona fa tena ny any anaty koa ny tena saika solavaka azafaly fotsy mandray ny fa fahotana iny natao ngara iny saika solavaka ny diako nahita fanambinana ny ratsy fana fahotana ny zany fahotana iny fa tany mbola tsy nisy fotsiny lay zavatra sy lay fanambarana dia mbola tsy fahotana izy fa mivoaka amin'ny fanambaran'i Jesosy fahotana ireny zavatra ireny. Fa tena ao anatin'ilay olombelona misy zavatra tsy akijanona. Miodina foana miodina ny fahatezerana miodina ny lolopo miodina ny alahelo miodina ny ratrapo rehetrarehetra loto ange zany ka loto fa tao anatrehan'izany rehetrarehetra zany tonga amin'ny fahasoavana nanarona tena nadio tena nadino eritreretinao zany zavatra nanadino tonga dia tahaka ny tsy nanao nininy zay ny atao hoe fahateraham-baovao ny zaza tsy manana passé. Azonao zany ny zaza tsy azonao ampangaina mihitsy hoe ity nangalatra paiso zaza voateraka ve angalatra paiso ary zay ny atao hoe fahateraham-baovao efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo te manana fiainana vaovao amin'ny Kristy fiainana voadio tanteraka. Eo amin'izay ozy ako mety ho alay-panahy amin'izay le zanak'Andriamanitra raha tsy mety fotsiny ihany fa ny akamarony dia alay-panahy rehefa mahafantatra ny atao hoe fahasoavana. Alay-panahy ninona alay-panahy tsy ezaka tsony satria maninona fahamarinana zao zavatra ao aninona fahotako na maninona rehefa nidiovin' Jesosy dia ho any an-danitra na manao fahadisoana ary ho any an-danitra satria diovin' Jesosy zay mahatonga hoe niteboka voalohany zava-dehibe indrindra zay tsy nidirany akamaroan'ny kristianina dia ny fahateraham-baovao. Dia lasa lay-panahy ny olona mirehetrarehetra hoe ay mahazo mijangajanga zany faranateraka indray ianao tsy ao anaty fonao akory zany. Ay mahazo mandainga zany faranateraka indray ianao tsy alay-panahy akory ianao andainga zany satria ianao fa zava-boary vaovao satria ianao fa nateraka indray fa ny matetika mahazo atsika. Dia satria tsapatsika fa tsy ao anatin'ny ezaka intsony ny lalam-pamonjeny dia lasitsika tsy miezaka tsony amin'izay atsatra amin'izay le ezaka. Nefa zao raha lasena bavy ny problema ao anatin'ilay izy
ny olombelona ny amatsika amin'ny maha olombelona atsika raha zanak'Andriamanitra 100% tsika dia mandeha ho aza zavatra rehetra. Fa isika mbola tsy tonga amin'izay fatateran'izay, fa ny amin'ny fanahy fotsiny tsika nataon'i Jesosy an'izay. Fa ny amatsika dia mila an'izay ezaka izay, mila miezaka, mila matsiaro an'ilay tenin'ny Paoly mihitsy ny ako hoe na dia fanomeny Kristy ary aho dia ahoana izy tsy ataoko ohatran'ny mbola nahazo. Satria fantatry Paoly fa raha vao zay information zay ny ampidiriny any anatin'ny aminy dia lasa hitomoemoem-pona amin'izay le amina. Dia ozy izy Paoly nanambara amin'ny Koritiana 1:5 za efa afaka aminareo rehetrarehetra fa za mbola nolotra amin'ny tenako, ino mbola ezaka foana. Ny zanak'Andriamanitra tsy hoe tsy miezaka intsony, fa ny zanak'Andriamanitra dia fantany fa tsy any anatin'ny ezaka no mahatonga azy ho voavonjy. Tsy miezaka izy mba voavonjy. Amen na azonao ve zany aloha? Tsy hoe miezaka dia amin'izay aho voavonjy, fa mivonjen'i Jesosy aho dia tsy te hitomoemoem-pona fotsiny aho eto amin'izao tontolo izao, dia lasa manao ezaka, lasa mihetsika, lasa mamokatra, lasa mitondra vokatra. Ny olombelona karazana zavaboary hafahafa. Nen'ny alika zao tsisy olana mihitsiny. Na atory ao ary izy tontolo andro dia mihinan-kana, dia tontolo andro izy matory mihinan-kana. Fa ny olombelona manana an'izay besoin izay, besoin na considération. Ny olombelona mila an'izay zavatra izay hoe mila manao zavatra izy, mila manao zavatra izy. Tsy mety amin'ny olombelona mihitsy zany hoe teneninao izy hoe enao ty tsisy ilana anazy mihitsy. Da nange toto teneninao an'izany, toto anao tsisy ilana, inona raraiko an'izany osy toto. Fa raha olombelona teneninao an'izany, enao tsisy ilana azy, mavesatra be aminy zany. Rehefa ny olombelona tsy manao ninina dia misy impact any amin'ny fotom-pisaina ny rehetrarehetra any zany. Jereo tsara fa rehefa isika ny tsy manao ninina na dia atao fotsiny hoe tontolo andro dia maninona? Kilezolezo, manoka foana, tsy hitanao tsy mahazoazo aina zany ianao. Inona ny dikan'izany? Misy hetsika izay ilaitsika foana. Tsy hoe voavonjysika, tsy hoe azo antoka amin'ny famonjena, azo antoka amin'ny mandrakizay, azo antoka fa rehefa miala eto dia hoany aminy. Amen zany aloha. Lazao kely le namanao raha ohatra ka mahazo antoka ianao za hoany a. Fa tsy midika zany hoe tsy ilaina le ezaka azonao, tsy ilaina le manao zavatra azonao. Fa raha mijanona amin'izay ianao ary raha zay ny ataonao, tsy hanao ninina intsony satria efa azoko antoka ny fiainana. Miandro fotsiny aho fahatongavan'i Jesosy sy mba ny amanao. Mitovy an'ilay olombelona ihany rehefa tsy manao ninina sy mba ny amany. Re mandeha nisy mba tantaraiko anareo kely sy resako aminareo ohatry ny ao anavy besoin ny olombelona io, fa ny lehilahy mila an'izay zavatra iray. Ny lehilahy misy antony manokana matoa Andriamanitra nanome asa ny lehilahy. Andriamanitra tsy nanome asa ny vehivavy marina sa diso. Tsisy mamaly nareo zany. Misy antony matoa Andriamanitra nanome asa ny lehilahy. Zay vao nanome azy vady. No tendreny aloha raha lehilahy ary nataony mpiamina sy mpitandrina ny sa mpikarakara n'io sa io. Vitsy izay zavatra izay na stabilité amin'izay le lehilahy ao anatin'ny asa dia nomeny vady sahaza ho azy amin'izay. Dia niteraka izy, tena nanao zavatra sy sisa rehetrarehetra, namboly sy sisa rehetra. Fa vehivavy tsy ohatran'izay. Fa vehivavy tena manana plasy manokana mihitsy dia nataon'Andriamanitra mihitsy eo anivon'ny ankohonana hoe izy miassure an'io ankohonana io. Ary napetraka Andriamanitra ao anaty fony mihitsy ny vehivavy, tsy mampaninina vehivavy na tsy miasa ary izy. Manelingelina azy fotsiny hoe tsy afaka vidy kiraro. Zay ihany ny sosiany zay. Fa tsy tena le miasa loatra, velona foana vehivavy na tsy hiasa ary fa mikarakara tokantrano sambatra be izy, falifaly mafaly. Fa lehilahy tsy mety amin'izay. Fa lehilahy mila mamelona ankohonana. Dia rehefa tsy mety amin'izay dia misy lehilahy be dia be miaina zavatra ohatran'izany zao tsy ampy, tsy manana asa izy. Dia misy impact any amin'ilay izy. Dia ozy izy le vehivavy amin'izay tosa tsy miasa mbola be menimenina. Ka izy le tsy miasa maha be menimenina azy.
tosa tsy miasa mbola miboboka toka, izy le tsy miasa mampisotro toka azy. Tosa tsy miasa même from them. Misy banga ao anatiny ao, vokatra le tsy mahavokatra izy, dia ny tenany ihany dia mahatsapa zavatra tsy ampy ao anatiny ao. Ny fiainam-panahy ihany koa raha lasana bavy misy ohatran'izany, tsy hitanao maso zany, tsy tsapanao zany, fa rehefa tsy manao ninina ianao fa mindro matoky ny famonjeny Jesosy fotsiny, dia mipetraka fotsiny, dia misy fiainam-panahinao tsy mandeha amin'izay laony ao anatiny ao. Na vavakary ianao malaina. Zay mampatonga anay tena manentana foana sy mampahery foana. Misy antony mifampivavaha isika. Fa misy impact ho anao aloha iny voalohany indrindra, ianao mieritreritra za mivavaka ho any ihany, fa ianao aloha misy impact ho anao iny. Ary za tena mahita mihitsy hoe Andriamanitra tena endry be mihitsy nampanoratra ny Jakoba, an'ilay teny hoe ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra jereo. Andriamanitra tena hoe azon'Andriamanitra atao no mitahy an'ity rahalahy ity fotsiny amin'izao. Fa maninona izy no miandry hivavaka ho azy? Azonareo? Azon'Andriamanitra atao manasitrana anao tsotro zao tsisy ady hevitra. Fa maninona no mila mifampivavaha mba ho sitrany ianareo? Raha misy marany manatona ny olona, izy ametra-tany vevelany eloko le olona sasisa rehetra, fa maninona misy an'izany? Mba tsy ho fiangonana désœuvré, fiangonana tsy manao ninina, fa fiangonana nomen'Andriamanitra importance. Amen. Zasy ianao tsy vita fotsiny novonjena, fa nomeny importance isika, nomeny asa isika, mba tsy petrapetra-potsiny. Rehefa mipetrapetra-potsiny mazava ho azy, manao tao foana ny farany, marina sady iso. Zany ingereny, petrapetra-potsiny eo, resatresaka amin'ny namany eo, mihitatra ny saina rehefa avy eo, efa resahantsika ty hoe rehefa tsisitsisy atao, vakio baiboly ndana mivavaka sy sisa fa aza mijery plafond. Fa io plafond io misy fanahy io. Apatsiahivony io anao daholo ty areti-po rehetrarehetra efa tany 5 taona lasa tany. Le olona niaraka taminao mba firy ary zay zanany rarahinao iny. Mba ohatry ny ahoana raha zanakay raha zay niaraka. Zany atao hoe désœuvré. Rehefa tsisy asa, ny zavatra miforiporina be dia be. Ilaina ny ezaka, ilaina ny asa. Ny ezaka sy ny asa tsy mitondra ny an-danitra, fa ny ezaka sy ny asa mahatsara ny amintsika. Amen. Fa rehefa matoritory fotsiny tsika, rehefa tsy manao ninina tsika, tena ny anatinao ara tsy à l'aise satria ianao olombelona. Lazao kely namanao ianao tsy totò hoe. Ny totòny mety amin'ny tsara. Sambatra reny raha zay tena sambatra. Mety amin'izany. Mety amin'ny sainy fa vatany ihany koa tsy mety, fa reny koa mbola mila exercice physique be mihitsy ny reny biby reny, fa raha vao mipetra-potsiny reny dia mora maty koa. Fa ohatr'izay ihany koa tsika olombelona, fa ny antsika tena ninaty amana mihitsy. So afatra zao tena iresana amintsika mihitsy hoe nomen'ny tompo atsika ny fiainana mandrakizay. No délivrena tsika, nafantsika olonafaka tsika. Fa rehefa afaka amin'izay tsika, dia asainy miasa tsika, fa raha vao tsy miasa tsika, manimba ny any anatintsika izany. Manimba ny any anatintsika. Rehefa tsy mivavaka ianao, za tena sako milaza aminareo, na hivavaka nareo na tsy hivavaka, rehefa azo antoka fifamonjena vovonjy ianao. Tsy nivavaka ao mihitsy nitondranao ny fifamonjena. Tsisy an'izany mihitsy ao anatin'ny baiboly hoe rehefa mivavaka ianao dia vovonjy, ary raha tsy mivavaka ianao dia tsy vovonjy. Tsisy an'izany mihitsy hoe natao hoe miambina dia mivavaka. Tsisy an'izany, efa fampiresantsika hoe ina ny atao hoe fiambenana. Fa ny atao hoe fiambenana dia manana an'ilay antoka, manana an'ilay solika fitaiza. Ina solika fitaiza? Fanamasina. Fa tsy zavatra ataonao mihitsy ny atao hoe fiambenana. Fa rehefa vovonjy ianao dia manana an'izay antoka izay. Tsy reny manome antoka anao andehananao any amin'ny famonjena, fa Jesosy Kristy sy ny rany irery ihany. Io ny assurance atsika rehefa manontaniana isika, raha misy manontany tsika ny ray androany, fa hoana ny anananao antoka? Satria ny olona tsy manana antoka an'izany famonjena izany. Ny olona rehefa anontanianao ianao hoe manana antoka fa vovonjy, man'Andriamanitra rery izany, raha ny sitrapo moa ve? Raha ny tiana moa ve tsy hoany daholo, fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Jesosy ny rany, Jesosy ny tompon'ny teny farany. Ozy ny tenin'Andriamanitra milaza zay manana ny zanaka no manana ny fiainana, ary zay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana. Zany hoe any ny tompon'ny teny farany.
voafonjy isika dia avy eo amin'izay tsika mila miasa, mila manompo, tsy matoritory, tsy varimbariny. Mena 2023 ianao atao inona 2023 karakarana ankohonana amafana trano za misy fotoana tena variana mihitsy, misy olombelona velona anao raharaha tena marina zany. Nareo vehivavy mila mandiny tena, tsy ianao le vehivavy tonga eto moa zany, tsy ianao zany, inao zanak'Andriamanitra mahafinaritra ianao. Fa misy karazan'olombelona tena velona anao raharaha, tsy mety ny ainy raha ndry leko fafako hoe ndry tsisy namafa ny tokotaniko, marary izy amin'io, zay ny aretim-pony, tsisy namafa ny tokotaniko. Sasa velona ho an'ny voninkazo mba nisy nanondraka ve zay, ny sasany ganagana ny antony veloma. Efa nanao le ohatra kely fa ohatra tena mi-existe reny, hoe mandeha marary bebe miditra hôpitaly, mba toninao izy miaraka amin'ny mavidy ianao zany, ty confitira bebe aty ina man anarany ty ino ty zavatra mikrokokroky ty biskoty, ty biskoty bebe tsy te alala zay confitira sy biskotinao any izy, fa menareo hanina ve ny akokeliko zay. Ary le ganagana manao any, ao izy bebe, ao izy, tsy ampy any bebe zany, ao izy zany, tsy mazava zany. Reo ny azy ny antom-pahavelomana. Tsika koa raha vao tsy mitandrina dia mivadika eo anatintsika eo. Azotsika famonjena dia mivadika ny antom-pahavelomana. Dia rehefa vadika ny antom-pahavelomana dia miverina manahy. Raha vao ianao ny manahy dia mila fantatrao fa efa mandeha fahazarana ianao zay. Efa kitoto zay fiainam-panahinao. Efa tsy manezaka arak'izay napetraka teo anoloana intsony. Osy Paolo Ezaka ty fiazakazahana filokany eto anatrehako ty tsy maintsy vitako ty. Raha za Osy Paolo asiko mafy ny tenako manga nandevoziko fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina indray le tenako. Ndika le lavina ao anatin'ny Koritiana voalohany toko fasivy tsy hoe tsy ho any an-danitra fa ho lavina ho ale satroboninahitra. Lay valim-pity, lay valy soa izay efa nampanantenaina. Za tsy hanao kitoto Osy Paolo. Ianao ihany koa amin'ny 2023 ty za manao kitoto. Amen. Aza varimbariny, raha varimbariny ianao, hitanao fa reradreraka fiainam-panahinao tato ato, hitanao fa varimbarina tato ato, hitanao fa mandehandeha kitoto sy sisa rehetra. Mila mihetsika itsika. Amen. Mila ampiasaina. Mila ampiasaina, mila foazina daholo, foazina amin'ny famakiana Baiboly. Amen. Misy antony ange zany. Misy antony matotsika saina mamaky Baiboly mba tsy ho désœuvré, mba tsy misy ataony zanak'Andriamanitra. Ka arak'le niteneniko teo, lozana mijery plafond, mahatsiarotsiaro souvenir rehetrarehetra zao. Ozy ny tenin'Andriamanitra milaza ka ny tenin'i Kristy, toetra betsaka ho amponareo, fahendrena rehetrarehetra, fa rehefa tsy miasa araka ny tokony ho izy, dia ny teny maratra ny olona rehetrarehetra zao ny tadidinao. Ny teny mampalahelo ny olona rehetra zao ny tadidinao. Ny velorano ny olona tsy tanteraka ny tadidinao. Teny voto ho fonao rehefa aveo. Teny zavatra toa ny jiramano tadidinao. Dia lasa mpandoro-pone ianao rehefa aveo. Dia menimenina mitondra pankarte. Matsiaro mihitsy ny ako tamin'ny fotoanandro. Tany amin'ny 2002 tany nisy grevy. Isaky misy grevy moa zany dia tena tsy haiko mihitsy ny ahoana ny fitraingan'le izy, fa mahita olona misaron-doha fotsy foana ianao. Mafana fo be miaraka amin'ny Baiboly. Androaka devoly tsika. Devoly tany avolozany roana tamin'izay fotoana izay. Tonga indray ny 2009 androaka devoly tsika. Ambotsirohatra indray ny devoly. Tsy haintsy raha mbola misy fihetsehana hafa eo, misy zavatra hafa indray hitan'olombelona. Fa ina mahatonga an'ireny zavatra ireny le fo. Le ao anaty tsy miezaka arak'le lalana. Tsy mahavokatra any amin'izay tiany Jesosy avokarany. Dia ozy ateo mivily amin'izay. Dia ny sasany ganagana, fa ny sasany lasa ny amin'ny politika. Dia miaro tena fotsiny Jesosy any nanao politika. Le politika mihitsy aloha mila azonao hoe inona ny définition. Zany politika zany avy amin'ny teny hoe polisy dia avy amin'ny teny etika. Mamoriporina. Ny tika zany politika fitantanana vahoaka. Raha tsy diso azay ny tika. Dia jereo fitantanana vahoaka daholo ny tato, tsy resaka an'izany le izy, fa resaka le efa fotsitra amin'izay. Efa fotsitra. Engane hiazonanao misimisy ny tompo amin'ity taona ity.
ampatonga anao avokatra misimisy, ampatonga anao ivavaka misimisy, ampatonga anao mamaky teny misimisy ary ampiasaina amin'ny fomba misimisy kokoa hatrany ianao. Amen. Mba tsy olon'Andriamanitra matoritoriny amin'ity taona ity. Amen. Ampahirezo kely le namanao androany tsy matoritory tsika amin'ity taona ity hoe. Tsika hitsangana amin'izao fotoana izao dia samy miresaka amin'ny Tompo. Raha tsapanao fa tokony hisaotra ianao noho ny amin'ny fahasoavana omeny anao, zao rasy. Raha tsapanao fa mbola tsy noraisinao izany fahasoavana zany, manana famindrapo be ianao maheno an'izany androany. Raha tsapanao fa nikasika anao Andriamanitra, andraisanao an'izany mba tsy hanteheranao amin'ny herin'ny tenanao intsony, dia miresa amin'ny Tompo hoe Tompo, raisiko fitiavanao androany, raisiko fahasoavana tolotra ho ahy androany, fa tsy mahatondra ho any fiainana mandrakizay ninina ezako. Raha ianao le ola varim-bariana tato ato, miresa amin'ny Tompo indray androany, mila hetsika Andriamanitra, tsy atoritory fiainam-panahiko amin'ity taona ity. Ary tsy janona amin'ilay resaka hoe amin'ity taona ity fa ny amin'ity taona ity zany, indraindray rehefa izay ny tenentsika dia ohatra mbola lavitra be. Fa amin'ity andro anio ity tena miresana itsy androany Jesosy tsy atoritory fiainam-panahiko, fa tena ezaka natratra, ezaka hialozona an'izay ny azonan'i Kristy Jesosy. Saotra indrindra.